municipal dia anosivana voalohany na préqualification ireo orinasa afaka handray anjara amin'ny andian'ny faharoa na deux amin'ny asa-panitarana ny Serana Tomasina izay vatsian'ny fanjakana malagasy ny Japony vola. Ireto avy ireo asa voakasika izany: fanamboarana toeram-piatsona tsambo na mall vaovao mirefy 7,700 metatra, fanotofana ranomasina mirefy 10 hektara izay ho atao toerana fitehirizana conteneur, fandalinana ny ranomasina na dragage eo amin'ireo mall efa misy mba hatrarana hatramin'ny 9,0 metatra ho an'ny mall C3 ary hatramin'ny 4,0 metatra ho an'ny mall C1 C2. Fanalavana ny rindrim-bato fiarovana amin'ny onjana brise-lame ka ho ampina 5,700 metatra ilay efa misy eo. Ahatra fitotoana ny asa saingy isy ny fandritrana ho apetraka mba ahazon'ny seranana mihodina trany. Koa miantso ireo orinasa maniry andalo io sivana voalohany mba hanantona ny bronze pat boulevard Ratsimy Lotomasina Raisy Dimanjato, boîte postale 2,700 na iantso ny laharana Antarby 020 53 321 55. Akany ato taratasy fandraisana anjara sy mirakitra ny andinindiny rehetra mahakasika ny fiapetratakina amin'izany miaraka amin'ny antoka arabola 10 metsy ariary. Ny ato taratasy fandraisana anjara feno dia alefa amin'ny andriamatoa général spat amin'ny adresetsy ambony ihany mialohan'ny 9 oktobra 2024 io dato ihany amin'ny 10 sasany maraina no anikafana ireo taratasy fandraisana anjara rehetra. Gafalina reto palasy tovavy no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahita lavitra ao amin'ny RTV ao amin'ny ity alina ity no manasantsika rehetra ampanajana ampiavana ihany koa anaraka sy anjoy hatramin'ny farany antsipriam-bavoantsika ao amin'izao talata alina izao ireto ary ny lohateny-bavao. Kandida miisa 12 tamin'ireo 9 no nanao sonia an'ilay dinara-pitondran-tena ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena raha ny fanazavana avy amin'ny komity iombonana ao amin'ny fantarana ny vahoaka araka izany ny listy ireto kandida izay nanao ny sonia ireto. Voatendry ho filoha mpisotoerana eo anivon'ny antenimierram-pirenena ny solombavambahoaka Hary Andrianarivo izay filoha lefitra eo anivon'ny antenimierram-pirenena. Izy izany no andray ny toeran'ny filohan'ny antenimierram-pirenena ary anao ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ity androm-panjakana ity. Tokony apetraka isaky ny renivohim-paritra ny Tribunal administratif raha ny tolo-kevitra izay hoentin'ireo mpisehatra eo anivon'ny atrikasa ho amin'ny fijerena ny politika ny fitsarana eto Madagasikara. Mbola hitohy mandritra ny telo andro kosa ny rotsak'orana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ny fanazavana izay noentiny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Ny andindininy ireny vaovao ireny avy hatrany ary no entina amintsika ao anatin'ny fampalam-bavao. Ny lafin'ny politika avy hatrany dia kandida miisa 12 amin'ireo 9 izay nilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ihany no nanao ny sonia an'ilay dinara-pitondran-tena mendrika ho an'ireo kandida ao anatin'izao fifidianana filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara izao. Nanomboka ny fahatelo ny volana oktobra lasa teo hatramin'ny alahady fahafito ny volana oktobra moa no feptaona amina tanterahana amin'izay fanasoavana ny sonia momba ny dinara-pitondran-tena izay raha ny fanazavana avy amin'ny komity iombonana. Tiana moa ny mampatsiahy fa ny mba ananan'ireo kandida fietsika mendrika sy fomba mendrika mifanaraka amin'ny lalàna mandritra ny fampelezan-kevitra sy ny fifidianana no tanjona ao anatin'ity fanaovana sonia ny dinara-pitondran-tena ity. Tanjona ihany koa ny ananana fifidianana ao anatin'ny fitoniana tanteraka. Andeha horantsika ny fanazavana izay aoentin'ny anjaminano menjanahary eo amin'ny sariny aina roela momba izay fanadidina izay. Tsy rototra ary tsy vorona tamin'ny fanaovan-tsonia ny ilay dinara-pitondran-tena ifampifezan'ny kandida mandritra ny fifidianana ny ankamaroan'ireo kandida ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny fafito ny volana novambra ho avy izao. Ny fafito ny volana oktobra lasa 2 mantsy ny feptaona farany nahafahana nanao sonia izany. Saingy indrisy fa 12 tamin'ireo kandida miisa 9 ihany no nanatanteraka ny fanaovan-tsonia ny dina. Tsy iza izany fa Andriamatoa sy Ramatoa isany, Rakotofiringa Richard Razafy, Rabary Andrianena Mbola, Rabeary Sosara, Ra David Sondry Aparany, Ra Jonal Mampianina Hery, Mahafary Solonandrasana Olivier, Ra Dilfemam Richard, Ra Velonarivo Jean, Ra Andriamorasata Solo Norbert, Ra Solonjatovy Faly Mampionina, Ra Kotomamondo Jean Max, Ra Solofoangy Roseline Emma.
nahagaga ihany koa moa ny an'ny kandida larina voalohany raha tsy lofonjo aingo ity farany izay tonga nanao sonia taorian'ny fepotona izay efa voafaritra amin'izany raha tsy ahivina tanjony ity dina ity ny arovana ny tombontsoan'ny mpifidy ary mba hanana ny kandida tsirairay avy fomba mendrika sy mahitsy mandritra ny fifitianana maneno fisaorany sy fankatelelana ireo kandida komity no ny fandavatenan'izy ireo sy ny finiavany andray anjara amin'ny fanajana ny fitsipika sy FTB voaraikitra ao anatin'ny dimy. Tsara otsim-pihana nefa fa nisy kandida vitsivitsy laza mpahabe maso fa ny finiavana anao sonia dina fa tsy tonga tao anatin'ny fotoana voafaritra anaovana izany. Ny fanaovana sonia dia nikatona mba ho fanajana ny telimena sy ireo fepetra no faritana miaraka. Tamin'ity androany ity moa dia nanao tanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny teo anivo ny komity nandrafitra ny dina. Makasika an'izay setry ny fifitianana izay ihany dia miaia ny makasika ny mety voasotra ny fifitianana eto Madagasikara ny firaisamoam-pirenena akay amefiko anao hoe sy ny liberté 32 anominy tranga maro samihafa izay miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Malona izany dia manaitra ny senia sy ny ACC mba hitondra fanazavana mikasika ny mba isorohana amin'ny mety sy ny fifanjevona eo amin'ny samy kandida sy ny pomba azy mandritra izao fifitianana. Totosaina eto Madagasikara ny fafito ny volana novambra ho avy zao ireto firaisamoam-pirenena ireto nanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety moa izy ireo omaly makasika an'izay. Mitaky mangarahara sy fanarandalana mandritra ny fotoam-pifidianana sy fampelezan-kevitra ny KMF Knoe sy ny Liberté 32 nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety ny sabotsy lasa teo. Manany sy ny fifanjevona izy ireo mandritra ny androm-pifidianana taorian'ny fanaraha-maso nataon'izy ireo tamin'ireo biro mpifidianana maromaro ka mitaky amin'ny seni mba hitondra fanazavana mba hisorohana ny mety tsy fahombiazana rehetra. Momba ny lisitry mifidy kosa dia takian'izy ireo ihany koa ny hanampiana ireo olom-pirenena ao anaty lisy mpifidianana izay efa nanamarina mombamomba azy rehetra kanefa mbola misy fahadisoana hatrany izany. Tokony hampiatra ny lalàna misy ihany koa ny seni mikasika amin'ny fampelezan-kevitra mba tsy hisiany fifanaratsiana ho hiatrano nambaran'izy ireo. Mbola betsaka ny fisalasalana mahakasika ny antoka amin'ny sy ny fifidianana mirindra sekeny maro noho ny tranga samihafa amin'izao fotoana izao. Noho izahay dia maneho ny ahiahinay ka manao izao antso anairana ny tompona andraikitra tokony izao. Betsaka mantsy ny tsy fanarahan-dalàna miseho miariary amin'izao roa andro mialohan'ny fisokafan'ny fampelezan-kevitra izao. Mahakasika ny lisitry mpifidy. Efa hatramin'ny volana novambra 17 izay nefa nanentana ny olom-pirenena betsaka ny nandray ny andraikiny ka nisy koa nefa ny tsy niraraha izany fa ho an'ireo olom-pirenena izay efa nanamarina dia mbola misy ihany nefa ny fahadisoana ka apetraka amin'ny seni ny fanontaniana hoe inona no azo atao ho an'ireo olom-pirenena ireo izay efa nanamarina ny mombamomba azy nefa mbola misy fahadisoana ihany. Mahakasika ny biro mpifidianana manoloana ny fanaraha-maso nataonay teny fotony taorian'ny voan'ny lisitry ny biro sy ny toerana dia manay ny mety hisiana fifanjevona mandritra ny androm-pifidianana izahay. Noho izany dia takiana amin'ny seni ny hitondra ny fanazavana mba hisorohana ny tsy fahombiazana. Ezaka ataon'izy ireo ihany koa ny firesahana mivantana amin'ireo olom-pirenena rehetra mba hisiany fifidianana milamina maro tsy misy fifanjevona. Apetraka amin'ny seni araka izany manome fanampanazavana feno mikasika ireo rehetra ireo. Voalohany izahay tsy mieritreritra mihitsy hoe izy korotana. Fa miaia tsy havanana ary izay aia zay no mahatonga anay misoroka miara-miasa zay ao anatin'ilay tetikasa anankiray hoe PEV le fisorohana ny korotana. Antso avy ihany koa nataon'izy ireo amin'ny olom-pirenena tsy ankanavaka mba handany ho atao fitaovana na korotanana mandritra ny fotoam-pifidianana. Eo amin'izay fifidianana izay ihany dia niavaka raha samy teto amin'ny tantaran'ny Madagasikara ny fifidianana izay nitranga tamin'ity taona 2010 sy 2020 ity. Misy mantsy ireo kandida izay sady mpilatsaka ho fidiana kanefa tsy manaiky ny rafitra hitondrana izany fifidianana izany. Nisy tamin'ireo kandida ihany koa ny mangataka ny anemorana ny fifidianana ao anatin'ny andro ny fampelezan-kevitra
dia misy amin'ireo kandida no mangataka indray ny anokafana ny lisym-pifidianana. Anisan'ny zavatra niavaka izany hatramin'ny sy ny fifidianana teto Madagasikara. Raha ny tontolon'ny fampelezan-kevitra kosa indray dia tsy fahita ihany koa ny kandida roa samihafa izay miaraka manao fampelezan-kevitra amina toerana iray. Eo ihany koa ohatra ny fahitana fiara iray kanefa misy sarina kandida roa samihafa izay manetana ny mpifidy ifidy azy ireo. Andeha rahantsika ity fanadidina izay hoentiny jeneta sy ohalalaina eo amin'ny sariny haja manantso ity. Very fanambola velona ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao manoloana ny savorivory politika izay misy ankehitriny. Mbola maro amin'ny vahoaka malagasy no mametra-panontaniana hoe isy ihany ve ny fifidianana sa tsy? Raha ntsikaritra mantsy amin'izao tsy tena repotra amin'ny fanaovana fimpelezan-kevitra ny kandida sasany amin'izao fotoana ny fampelezan-kevitra izao. Afaka 30 andro anefa dia higadina ny fifidianana. Misy ihany koa ny firaisan-kinan'ny kandida 120 mbola mitaky hatrany ny anokafana indray ny lisym-pifidianana. Misy sasany mijery eo amin'ny sitiny seni misoratra ao ny anarany kanefa rehefa mandeha eny amin'ny fokotany tsisy tsy ao ny anarany. Misy ireo izay feny 20 taona tamin'ny taona 2017 sy 2018 tsy tafiditra anaty lisym-pifidianana. Fa noho izay tsy fisina karapanondro izay dia tsy tafiditra anaty lisym-pifidianana. Nakaizany karapanondro teto. Etsy ankilany nefa ny seni milaza fa tsy azo kitihana intsony ny lisym-pifidianana. Izany raha teo dia voafaritra ny lalàna. Ny mahakasika ny fangatahana ho fanokafana ny lisym-pifidianana indray dia amin'izao fotoana iresantsika izao dia zavatra tsy azo tanteraha na eo amin'ny lafiny ara-bola na eo amin'ny lafiny ara-teknika na eo amin'ny lafiny araka ny fanarahana ny lalàna izany fanavaozana manoka sy ho fanokafana indray ny lisym-pifidianana izany. Ny fotoana tsy misy afa-tsy ray volana latsaka kely tsika lisym-pifidianana rehetra sy ny karaha-pifidianana efa voatonta avokoa. Volana totsana ny fifidianana efa voafaritra amin'izay tokony andehanany. Tamin'ny andro voalohany fampelezan-kevitra tsy tena nahitana fampelezan-kevitra misy famorim-bahoaka teto Antananarivo fa fitakiana hatrany no tena ny bantoerana. Misy mantsy ny ahian'ireo mpanao politika sasany sy ny kandida sasany fa mety hiteraka korontana raha izao no arosony fifidianana satria mbola maro ny zavatra tsy timombany. Ny fifidianana moa raha ohatra ka tena mifanekeny rehetrarehetra consensuel ka manaraka ny famarinana sy ny fitsipika hoentin'ny tany-tandalana dia milamina. Ahoana ny ahafahanao mieritreritra fa misy kandida zay tokony ho kandida valable nefa voasakatsakana ny hoenti-manany tsy afaka manao ny zavatra tiany atao izy nefa maro anisany mety vahoaka miandry anazy izany zavatra zany tena tsy tora famarinana io ary tsy legitime mihitsy izay kandida manao amboletra ho lany eo. Nisy ihany ny nanao fampelezan-kevitra fa kandida roa no miaraka manao izany. Ohatra amin'izany ny kandida Zafavoazan Louis sy Didier Ratsiraka dia samy tazana teny amin'ny tany malalaka ankoron-drano avokoa ny sarin'izy ireo ary fiara iray dia samy ahitana ny sarin'ity reto kandida ireto ihany koa. Manahy arak'izany vahoaka malagasy so dia ho misy ambadika izany rehetra izany satria tranga tsy dia fahita avokoa no niseho tamin'ny andro voalohany fampelezan-kevitra. Anisan'ny nahagaga ny maro ihany koa ny fahitanareo kandida sasany izay tonga nanotrana fampelezan-kevitra nataony Didier Ratsiraka izay natao tetsy ankoron-drano. Raha tokony ho mpifaninana mantsy izy ireo amin'izao azakazaka amin'ny fifidianana izao dia indreo fa niaraka nanao fampelezan-kevitra. Manoloana izany rehetra izany dia nanambana ny kandida sasany izay vonona amin'ny fifidianana toy ny Randriamora Satasolo Norbert fa tsy tena mazava ny anton'izao rehetra izao. Milatsaka ho fidiana nefa tsy manaiky irosona amin'ny fifidianana. Tsy fanaovana fifidiana eto no fandrebebena fotsy fa ny résultat hoe tiana résultat ny élection marina be navoaka anio sa tsy sany misy fidiana zay fa manam-panana maro sy Madagasikara. Le résultat no jereo manam-pazio iny mazava ny azy iny hoe raha anaty ohatra tsy mety ke hoe anatrany présidentsika rehefa tsy hoe ianao mba mipisaina ve président ina anaovanao candidature anao fa le voka hiemitra fa tsy mety no décembre tadidinao za mihitsy nanao vakanty anao tamin'ny 21 décembre 76 zay narandatsiraka tezany raha izy no fidiana dia azo akena fa raha zavatra tsy mety no tianao
zay zavatra tsy mety. Arak'izany mbola mampia ihany mary hatreto ny tena ho fizitra ny fifidianana. Tsy tena maropoitra intsony ny fandarana rehetra satria misy manohatra foana isaky ny miditra amin'ny dingana tsirairay eo amin'ny fifidianana. Izay ny zava-misy eto Madagasikara anjarantsika vahoaka malagasy aloha no mieritreritra makasika an'izay zava-misy fa dia tsiratsiratsiaritra izay hita andritran'ny andro voalohany fampelezan-kevitra omaly moa iny fanadihadiana iny fa eo amin'izay lafin'ny politika izay ihany dia efa voatendry ny filoha mpisolo toerana eo anivon'ny androm-panjakana antenimiera-pirenena ny zoma lasa teo ny solombavambahoaka Hary Andrianarivo izay voafidy tao amin'ny district amin'ny Ambositra no voatendry eo amin'izany toeran'ny filohan'ny antenimiera-pirenena izany ity faran'izany no andraikitra ny asan'ny filohan'ity androm-panjakana ity indrindra moa fa amin'izao akatoko ny fivoriana ara-potoana ho an'ny solombavambahoaka eto Madagasikara izao andeha ho aratsika ny fanadina izay hoentiny onja minano menjanahary eo amin'ny sariny aina roa ela makasika izay. Ny fampandehanana rasy ny fandaminana amin'ny ankapobeny eny anivon'ny antenimiera-pirenena no andraikitra resy ny filoha mpisolo toerana Hary Andrianarivo eny anivon'ity androm-panjakana ity taoriany nanendreny filoha voafidy azy Joamax rakotomamonjy ny zoma lasa teo. Arak'izany ny fahavalon'ny volana oktobra ka hatramin'ny fahavalon'ny volana novambra ny feptaona iasan'ny filoha mpisolo toerana eo anivon'ny antenimiera-pirenena izany hoe tafiditra tanteraka ao vampitona ny fampelezan-kevitra ihany anon'Andriamatoa Joamax rakotomamonjy izay kandida ho filoham-pirenena ka tsy afaka mampifangaro ny rarahany fampelezan-kevitra amin'ny fitantanana ny antenimiera-pirenena araka ny voafaritra ao anatin'ny lalàna. Tsy misy fepetra fa ny zany tena hoe prérogative ny président ny assemblée manendry fa misy ihany nefa satria ialana zany le hoe filohan'ny antenimiera-pirenena manao propagande. Ny akabeazany vice-président dia efa hoe na izy eo amin'ny team na HVM izy sasany vice-président ny HVM Antenimieram-PIRENENA, sasany antsy HVM Tuliara, sasany pro national team, sasany amin'ny manoana ny Andriamatoa Andratsoel ohatr'izay zany efa sasany mapara sy ohatr'izany dia za aloha zany fahafantarako azy fa mety ho diso aho hoe za anisan'ny député mitsara neutre vice-président laha tamina indépendant fikambanana dia zany ezaka mitsara hoe tsy hanoana an'izanizy. Ankoatra izay efa manana tanteraka ny amin'ny fivoriana ara-potoana izay hanomboka amin'ny fahavalo folo ny volana ity ny eo anivon'ny antenimiera-pirenena na dia teo aza ny fangatahany solombavambahoaka sasatsazany ny amin'ny tokony hanemorana izany izay azo lazaina fa fandikana lalàna ihany no tsy fanarahana ny lalam-pandrenana ny fanatanterahana izany raha ny fanazavana voaray. Koandra solombavambahoaka mangataka ny tokony hanemorana ny fivoriana ara-potoana dia tokony hangataka sy hanantona ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Io ny lalàna fototra ny anaty lalam-panorenana io fa tsy hoe règlement intérieur ka raha manovana io zany dia manova lalam-panorenana tsy député mivory ihany koa ny afaka manova lalam-panorenana tsy mino fa tsy possible ny hanemorana anazy. Andrasana araka izany ny fanombohany ity fivoriana ara-potoana ity sy izay mety ho lalàna hodinihana mandritra izany. Fomba vaoafa isika dia hofoanana eto Madagasikara ireo finday izay tsy misy ny code IMEI io le hoe international mobile équipement indicatif araka ny lalàna ivoaka tamin'ny 17 ny volana janoary tamin'ity taona 20 sy 2024 ity anambarany lalàna fa voarara zany ny fampidirana na ihany koa ny fanafarana an'ireo telefônina tsy misy an'izay marika izay voalaza moa zany fa ny fahatelopolo ny volana novambra taona 20 sy 2024 no farany zany ampiasaina izany mba ahafahana mampafantatra izany amin'ny rehetra antony moa ny mba hanatsarana ny fandriampahalemana eo anivon'ireny fangalarana ny finday ireny. Ity kody ity moa tsy no ahafahana manara-maso ny telefônina rehetra izay very raha toa ka tadidin'ny tompony izay halarana momba ny kody IMEI izay hananao ny fanadihadiana Clara Raholo Manantsoa eo amin'ny sariny efatra lanina. Ny METEO na International Mobile Equipment Identity dia laharana manokana amantarana ny finday tsirairay.
izay voafaritra amin'ny alalan'ny tarehimarika miisa 12 hito eo andamosin'ny finday na amin'ny tranon'ny finday iray izay nivodena. Ireto avy ny fomba ahitana izany. Tsindrio ny étoile dièse aotra enina dièse eo amin'ny findainao ary mipoitra eo ilay tarehimarika 520. Ankoatr'izay dia azonao atao ihany koa ny mampiasa ny application email analyseur izay azonao alaina maimaim-poana. Azonao atao ihany koa anefa ny manantona mivantana ny artek na ny mpandrarah misehatra amin'ny fifandraisan-davitra izay hanomety ho lalana anao hamantarana izany. Io laharana email io no hafantarana ny mpandrarah misehatra amin'ny fifandraisan-davitra ny finday miantso ka nomezany azy alalana ifandray amin'ny tambazotrany. Ny laharana email ihany koa no ahafahan'ny mpandrarah mampianto ny fampiasana finday izay tsy hitan'ny tompony vokatry ny halatra na ny fahaverezana. Izany hoe ahafahana ny finday iray very ity laharana ity raha toa ka voatahirin'ny tompony laharana io sy ny faktura izay nividanana azy. Ka ny anjaran'ny ataon'ny artek zany dia ny verifian'io email io misy email ara-dalàna sy tsy ara-dalàna moa zany. Ka tamin'ny taondasa zany tany mois de septembre tany misy communication verbale atao amin'ny gouvernement zany milaza ny momba ny email io fandrarana misy fepetra atao amin'io ary zay zavatra zay dia natao tamin'ny alalan'ny arrêté ministériel tamin'ny janvier 2018. Ny tena ao anatin'io arrêté io zany moa zany da atao tsotsotra dia nanomboka ny 1er janvier 2018 dia tsy azo atao intsony ny mampiditra telefona na finday terminaux mampiasa carte SIM mahazatra antsika zany hoe mampiasa ny réseau GSM 2G 3G 4G eto Madagasikara ka tsy ara-dalàna numéro email ary manomboka amin'ny 30 juin 2019 dia mijanona tanteraka ireo zany tsy azo raccordena amin'ny réseau ny opérateur zany hoe raha manana an'izay anao ka tsy ara-dalàna numéro email dia tsy azo réseau tsiny tsy azo connectena amin'ny réseau ny opérateur izay misy eto amintsika. Ankoatra ny fanatsarana ny fitandronan'ny filaminana eto amin'ny firenena dia mariky ny finday tsara kalitao koa izy io izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Misy ireo voka-dratsy ateraky finday tsy misy io marika io ka antony iray na hahatonga ny fanafoanana ireo finday izay tsy misy izany kody izany. Ny finday tsy manana email voamarina dia finday osika ka ireto ny voka-dratso azo amin'izany: ny fahasimban'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana, ny fanelingelena ny tambazotra ny fifandraisan-davitra ary ny faratsiany kalitao ny fifandraisan-davitra. Tokony hisy araka izany ny fepetra entitra entina manafoana tanteraka izany finday tsy misy email izany. Afatarana hoe ohatrany hoe vrai zany tombony azy aloha zany raha ny hitako ohatrany amin'ny vaovao ohatrany hoe anarahana resaka fandrampahalemana amin'ny resaka hoe kidnapping sy ny ihany. Telefonanao ve misy an'ilay izy? Ie misy. Io zany mba angatahako amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ny telefona tsisy any code email zany tsy tokony ampidirina satria manimba ny fahasalamana mihitsy ireny. Misy norme zay manko izy io normana onde na fréquence dia iny normana onde na fréquence iny rehefa tsy voajany le mpanao osika satria tsy afaka ny manajany iny izy satria qualité iny ka rehefa qualité zany no atao tsara tsy afaka manao mora ianao dia izay zany no mahatonga an'ireny le hoe tsy mahasalama ny telefona. Manana 12 volana araka izany ny rehetra ahafahana manamarina ny findainy raha toa ka misy na tsisy ity email ity. Aorian'izay kosa dia hofohana ny artek tanteraka eto Madagasikara ireo finday izay tsy misy izany. Izay ny makasika an'iny tokony samy iomana zany isika rehetra makasika an'izay finday ampiasaintsika isan'andro isan'andro raha toa ka tsy misy an'ity kody email ity. Any amin'ny 17 ny volana jona amin'ny taona 2020 zany dia hofohana tanteraka eto Madagasikara ireo finday rehetra izay tsy misy an'izay kody email izay. Ivatika lafim-baovao isika eo amin'ny pejin'ny fanabeazana kosa dia efa miditra tsikelikely eto Madagasikara moa amin'ny raha fampianarana vaovao na ny PEC ao anatin'ny fanavaozana io fanitarana ny raha fampianarana vaovao ihany koa ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao. Fantatra fa misy moa zany ny taranja zay ibatoerana ao anatin'izy ity izara 5 ihany koa ny taom-pianarana mandritra amin'ny taona anankiray. Akoatran'izay dia misy amin'ireo sekoly
tsy miankina eto Madagasikara no hoe fa miditra tsikelikely amin'izay raha-mpampianarana vaovao PSE izay nanao ny fanadidina namatsika Fanuela Hary Andrianarivo eo amin'ny sariny rivo rakotondrina. Efa miroso tsikelikely amin'ny fampiarana ilay raha-mpampianarana vaovao isika eto Madagasikara amin'izao. Ohatra amin'izany fiamoran'ny fidiran'ny mpianatra tamin'ity taona ity izay kasaina ho tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra amin'ny fialan-tsasatra lehiben'ireo mpianatra amin'ny taona 2024. Ankoatr'izay dia ho atambatra ho iray avokoa ireo mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany sy faharoa izay tafiditra trano ao anatin'ilay raha-mpampianarana vaovao. Mikasika ny taranja kosa dia mbola hijanona trano ny taranja malagasy, ny frantsay ary ny kajy. Ary ho atevena ny fampianarana izany ho andro amin'ny ambaratonga fototra. Ho atao taranja manokana ihany koa ny éducation civique manomboka any amin'ny karabola hatrany amin'ny fanabeazana fototra ho hatramin'ny ministera fanabeazam-pirenena. Na eo azy ireo rehetra ireo dia nalaza ny sekoly tsy miankina iray fa tsy mampisy olana eo amin'izy ireo ny fanovana io rafitra io ary efa nanomboka tamin'ny taondasy izy ireo nanomboka nampiatra izany noho sy ny fanadinana isaky ny roa volana ao amin'izy ireo mandritra ny taom-pianarana. Nambaran'izy ireo ihany koa fa tsara foana mivokatra teo amin'ny sekoly na dia teo aza ny fiovan'io rafitra io. Zay loatra amin'izay efa nampiatra ny programme mpanjakana foana. Efa nanao PSE zay fa tamin'ny taona efa nanomboka nanao an'io satria fa zay napetraka ny fanjakana aloha dia tsy maintsy ataonay dia mpampianatrinay efa nampanaovanay formation daholo. Tsy mametraka problème amin'ilay izy zay rehefa ohatra ka hoe tsy manohana tsy mahakasika ny fomba fampianaranay fa zay ny programme sy ny fanjakana atao dia tanterahanay ilay izy. Izay mahasoa ireo mpianatra malagasy moa no antony anaovan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena izao fanovana izao ary mba hanatsarana ny tahan'ny fahaizany ankizy malagasy. Ny fampiarana izay rehetrarehetra zay fandarana nomeny fanjakana dia tsy lamena amin'ny tahanay eto amin'ny sekoly misy anay zany na amin'ny faritra misy anay na amin'ny firaisana na hitanay ny valim-panadinana 7 isan-jato ny CEPE ary 9 isan-jato ny BEPC. Izay ny makasika an'iny lafin'ny fanabeazana iny fa nanomboka omaly fa 9 oktobra tany Mahajanga ny GMJ na ny ondy iraisam-pirenena ho an'ny tanora. Anisany nakalaza izany isika teto Madagasikara ka tany Mahajanga no nosafidin'ny mpikarakara anovana izany. Andiany fa sivy isika amin'izao fotoana izao ary manodidina ny 20 ireo diocèse manerana ny Madagasikara mandray anjara ao anatin'ity GMJ ity fanehoam-pinoana ho an'ny tanora amin'ny alalina ny vavaka sy fandaliana-pinoana moa ny GMJ fa tsy fitsangatsanganana na ihany koa zakabe araka ny fanavana izay noentin'ny mpikarakara nanao ny fanadihadiana Clara Raholo Manatsoa eo amin'ny sariny afitra lalaina. Ahatra herinandro hetsika GMJ na andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora eto Madagasikara. I Mahajanga moa no nosafidin'ny mpikarakara nantanterahana izany tamin'ity 2025 ity ary ireo mpino katolika no tena mankalaza azy indrindra fa ireo tanora. Mahery ny 3 alina ireo mpandray anjara amin'izany izay efa tonga nantoerana avokoa ireo amin'izao fotoana izao miampy an'ireo mpino katolika avy any amin'ny diocèse 12 manerana ny nosy. Itsinjara ny toby miisa 720 ireo mpizaika ary mibanjina ny loha hevitra hoe aza matahotra Ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao. Mandritra izany herinandro izany dia iompana tanteraka amin'ny vavaka fandinihan-tena, fivahiny anana masina ary fandaliana-pinoana ireo mpino rehetra izay nanatrika ny antoerana. Ho an'ny diocèse ny Mahajanga manokana izay nandray ity andro ny tanora sy ny mpino katolika ity dia nandray fepetra manokana ahafana mandrindra izany GMJ 2025 izany. Io ohatra ny fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana isatsokajiny toy ny OMC ho fitandrona ny filaminana, ny ministera ny fahasalamana ary ny toeram-pisakafoanana. Ankoatr'izay, tsy maintsy mitondra baditra misy anarana avokoa ireo mpanatrika rehetra mba tsy hisindry misy loko na misandoka mandritra izany fotoana izany. Raha tsy ahiviny, ny taona 2027 no nisihany hetsika GMJ voalohany teto Madagasikara ka tany Mahajanga ihany no nanatanterahana azy. Izay ny makasika an'izy iny fa anisan'ny tsara ho fantatra ihany koa dia misy zany
ny etsika izay fanamariana nyty JMJ ity ny mahajangany eo amin'ny lafin'ny fanabeazana sy ny finoana ho an'ireo rehetra mpino katolika izay tonga any toerana. Tafiditra ao anatin'ny politika ministeran'ny fitsarana kosa ny fanatsarana ny lalàna mikasika ny filan-kevim-panjakana io ihany koa ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana. Anisan'ny tolo-kevitra izay nentin'ny mpisehatra eo anivo ny fitsarana araka izany ny tokony hametrahana indray ny tribunal administratif isaky ny renivohim-paritra eto Madagasikara. Rosaina nanomboka omaly ty tsy anosy moa ny fanangonana ireo tolo-kevitra rehetra ho fanatsara nyty lafin'ny fitsarana eto Madagasikara ity. Tantera be ny lalana sy tiafina sokotandrina. Mandray anjara amin'ity atrika sy ity ny avy ao anivony ny ministera ny fitsarana ny filan-kevim-panjakana ny tribunal administratif miisa enina izao no natao dia fanakakezana ny vahoaka sy fanatsarana ny tontolo ny fitsarana. Fanangonana ireo tolo-kevitra no atao mandritra ny herinandro. Anisan'ny tolo-kevitra nentin'ireo mpisehatra ny fametrahana ny tribunal administratif isaky ny renivohim-paritra. Ohatra hoe président zany mety misy ordonnance aretsiny zany hoe tena juge unique izy amin'iny ka raha tsy habilité izy dia mety ho nul le acte aretsiny. Mais il faut que la loi prévoie cette attribution-là. Tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera ny fitsarana ny fanatsarana ny lalàna mahakasika ny filan-kevim-panjakana sy ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny fanjakana. Rana ny fanatsarana ny texte satria zao raha iresaka atsika hoe resaka procédure d'urgence ohatra dia tsy maintsy fitsarana collégiale na hoe ene tribunal zany vory tsara ohatra mahazatra ihany dia nefa le izy misy zavatra tsaraina zany hoe afaka atao juge unique ohatra dia miaraka amina solotenana commissariat anankiray dia fahavitana manao azy zay zany anisan'ny zavatra hoe azo tsaraina. Dia rehefa aveo koa moa raha misy tsy faly na hoe misy tsy afapo ny anankiray amin'ny toroina na ny mpitory dia afaka mampiakatra fitsarana vorona na fitsarana tampony. Nototosaina nanomboka omaly ka atrerinandro moa ity atrikasa momba ny fanatsarana ny lalàna eto amintsika ity ka tetsy anosy nonana totosana izany. Adievitra fampahafantarana programa anasy fanon-kevitra sy famelabelarana ara-politika. Manomboka izao dia omena vahana manokana ny tontolo ny fividianana sy ny fampelezan-kevitra eto amin'ny ONR TV sy ONR Radio. Tongava ary manantona anay dia nizao ety amin'ny immeuble STOI Ankoronano na antsony lahara telefônina 03411 965 74. Ny kokaina anaran'ny razako dia le rivo lala avy amin'ny teny abreo rivo avy amin'ny rivo zany ady riba so gasikara no mitondra ny anarana hoe ifaikamboto dia tsy maintsy ifaikamboto ny fiainanao. Raha ianao miteny hoe mahantra dia mahantra velona ianao. Raha ianao miteny hoe mpanakarena dia mpanakarena ianao. Za zao tsisy financement avy any velany tsisy olamany vola tsisy ninina fa zany kabalako mandodanitra fa soisoizy ianao multimilliardaire zangy olona milliardaire vidy fiara amina milliard ohatra ny vidy anana vidy an'izany dia revo dao ny tomobile ka misy latsaky milliard ny vidiny. Araka izany dia hovahin'ny fandarana ONR magazine anio amin'ny asivoro-alina aoritra ny fandarana mpandesy ikoaina rivolala. Toy izy atsika ny fampanambavao amin'ity alina ity dia nanaitra ny maro ny rotsak'orana izay nilatsaka teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina omaly alina. Raha ny fanazavana izay noentin'ny sampana mpamantatitrentsy andro izay tafiditra ao anatin'ny voninandro manasara toena isika eto Madagasikara. Ito mandritra ny telona nefa izay filatsahany rotsak'orana ho an'ny eto Antananarivo sy ny manodidina izay araka ity fanadidina hoentin'ny fanoelara andrianatenaina eo amin'ny sariny aja manatso ity. Nanaitra maro ny filatsahan'ny orana tampoka omaly teto amintsika. Orana manasara taona kosa iny omaly iny raha fanazavany sampana mpamantatra ny toetrandro tetsy ampasapito io maraina io. Efa nanomboka tamin'ny farany herinandro lasa teo no nilatsaka ny orana ho an'ireo faritra maromaro manerana Madagasikara. Mbola hitohy hatrany izany rotsak'orana izany raha fanazavana azo ka ny tapany atsimo toy ny faritra Anosy, Androy dia mety ahitana oram-baratra mihitsy mandritra ny 3 andro manaraka.
Mifaritra tsy nanana ihany koa dia isitraka rotsak'orana mandritra ny 3 andro avy io ka ao anatin'izany mifaritra sava, mangoro, analanjorofo, atsimo atsinanana ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra vatovavy finany sy taolanaro izany. Ho an'ny eto Voatendry sy ny ilana andrefa Madagasikara kosa indray dia mbola andrahoana hatrany ny andro. Raha mahakasika an'ilay orana maly aloha tsy dia tokony atao arakafiry raha mpanaraka ny metopetriny andro fa tamin'ny herinandro izay nanatsidika an'iny hoe isy ny orana manasara taona amin'ny faran'ny herinandro sy ny alatsinainy. Iny tonginy moa izy tamin'ny sabotsylady tsy dia tena hoe teto amin'ny renivohitra no nahitana azy fa tany amin'ny manodidina ny renivohitra zany nahitana an'ilay orana manasara taona tamin'ny faran'ny herinandro teo. Raha ny mety ho vinavina zao ka amin'ity herinandro ity dia saiky andrahoana aloha tsika amin'ny ankapobeny atao anatin'ny 3 andro avy ny eto amin'ny fatriny Voatendry sy ny ilany andrefana kosa dia saiky andrahoana amin'ny ankapobeny ary mety ahitana orana tandrifindraona indraindray. Mahakasika ilay rivo-doza kosa dia iray hatramin'ny 3 ny vinafinaina hiditra eto Madagasikara mandritra amin'ny fotoam-pahavaratra. Mila miomana hatrany araka izany tsirairay amin'izay fivadibadian'ny toetrandro izay. Mifandraiky amin'izay toetry ny andro izay ihany vao nilatsaka moa ny orana omaly teto Antananarivo renivohitra dia betsaka sady ireo faritra izay heverina fa iva no ny dibo-drano sy nahitana fahatsetsehman'ny lakan-drano. Araka nyity fanadidina izay mety ny fanilara andrianatinena teo amin'ny sarin'ny Jamanasoa sy aina Rawela ity dia fantatra fa tsy misy ny fandraisana andraikitra izay ataon'ny tompona andraikitra amin'ny fanalana ireny afaka manetsina ny lakan-drano ireny. Mitarena araka izany ny ponina. Mandeha horantsika ny fanadidina. Vao miandony ny orana dia atsikaritra sahady fa dibo-drano ny ankamaroan'ireo lalana eto Antananarivo. Io ny tranga hita tamin'ireo faritra iva eto andrenivohitra toy ny Anisotry, Anosy Besarety, Andravoangy, Andavamamba sy ireo maro tsy voatanisa. Ny fahatsetsenan'ireo lakan-drano fivoahan-drano no antony voalohany mahatonga izany raha nambaran'ireo mponina ka mampiandrona ireo rano ireo raha vao misy ny rotsak'orana. Manahirana ireo rehetra mampiasa ny lalana izany ka mampitaraina hatrany ireo mponina mba hijeren'ny tompona andraikitra izao tranga izao no ireo fofona ratsy entin'izy ireny izay miteraka voka-dratsy eo amin'ny fahasalamana. Tokony andraikitra an'iny komina raha tena laloany satria raha makamo makaty raha dia maloto aty resaka aretina mamparary izy zany satria le fofona amin'io dia mihinana olona na izay miasa hita lany mihitsy amin'le tanora aretina lasa mitazona aretina. Le komina zany tokony mihetsiketsika an'io azy hitanao le orona zao vao malina avy dia fa zao rano maika raha izy hoe no avy raha ivolana matonga loatra makany zay ny tena voka-dratsy nina moko arange vokatra be ny zay ny tena problème. Etsakilany nanambarany sefim-pokotany fa ny komina renivohitra Antananarivo no misahana amin'ny fanamboarana izany fa tsy izy ireo akory. Apetaka tsara moa izy fa mizara tsara mazava tsara fa ny kominy miarabe amin'ny komina izay zany aloha ny zavatra napetraka kanefa mbe fiara-miasa misy foana reo anakory reo fa saingy tsy dia tena manamboafaritra mazava fa raha ny tena jerevana zany dia izy ny tena tompona andraikitra voalohany neo amin'ireny kanaliny ireny rehefa any amin'ny arabe zany dia anazy zay. Ilaina araka izany fijerena akaiky ny tranga tahaka izao indrindra fa amin'izao tsy mbola ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra izao. Eritaona izao no nijaly amin'ny mponina mahakasika ny fanjifana herinaratra any amin'ny faritry maheva tanàna iny. Taorianan'izay anefa dia nisy avy hatrany ny vahaolana noentin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fametrahana ilay centrale hybride photovoltaïque na ilay herinaratra avy amin'ny teknôlôjia vaovao izay fampifangaroana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny milina izay mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny alalan'ny solika. Eritaona zany no voasady ity olana tany maheva tanàna ity tikasa ity moa izy tafiditra tanteraka ao anatin'ny afandarana sy ny filoha teo aloha ery rajonary mampianaka tamin'ny sabotsy lasa teo moa no notokanana tamin'ny fomba ofisialy tana toerana araka izany ny ministry ny angofo sy ny koranafo nitokana izany nanatrika izany ihany koa ny namatsika 11 minanomenjanahary sy rivo rakotany rina. 300 kW no vokariny ilay centrale hybride
ikana ilay herinaratra avy amin'ny teknôlôjia vaovao izay fampifangaroana ny angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro sy ny milina mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny solika. Ity tanjaka ity izay mifanaraka indrindra amin'ny filan'ny mponina ao an-toerana. Miara-miasa amin'ny jirama ny avy ao anivon'ny First Energy amin'izay fanomezana herinaratra izay. Izy ireo mantsy no mamatsy herinaratra ny maheva tanàna manomboka amin'ny 7 maraina hatramin'ny 10 arivo. Aorian'izay kosa dia ny jirama no mandray an-tanàna izany. Efa heritaona moa izao no nahavitany ity fotodrafitrasa ity sy nampiasana izany tao an-toerana raha ny fanazavana voaray. Tsika zany hatramin'izay namokatra jiro amin'ny alalan'ny toby famokarana herin-jiro misy groupe électromagène reo anatiny dia diesel no ampiasainao. Raha ohatra mba hampazava an'izy raha mamokatra zany ataontsika hoe 500 kW le centrale anankiray ka 100% diesel dia mety malany quantité anankiray andao ataontsika ohatra fotsiny 1000 litres par jour ohatra satria izy nampivaditsika amina loharanon'angovo mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia azo ahena 40% ny consommation zany hoe au lieu de malany 1000 litres ianao lasa 600 litres sisa laninao fa anjaran'le centrale masoandro zay masoandro no source d'énergie any lasa ohatrany izy nanolo ny production le 400 litres de gasoil. On a pu sauver 400 litres de gasoil. Zay zany. Telo volana ny faharetany fananganana fotodrafitra sy tahaka izao raha nambaran'ny tompona andraikitra amin'izany ary amin'ny faritra avaratry ny nosy iny no tena mety hametrahana izany noho ny fananan'izy ireo toetrandro mafana. Na izany na tsy izany azy dia hitohy manarina ny nosy ny tahaka izao mba tsy hijalian'ny malagasy intsony amin'izay famatsiana herinaratra izay. Ny First Energy moa zany efa miasa zany raha ohatra hoe nisy famokarana herinaratra eo amin'ny efa nataony ary ity toerana anankiray ity zany eto Mahaibatan-tanàna tena nizahana mihitsy zany nafahanay nanandrana ny teknôlôjia samihafa ary anisy loatranay ihany koa zany reo mpiara-miasa avy any ivelany koa zany tsy hoe mitsara anay tsy hoe izy moa zay mitsara fa manandrana zay teknôlôjia samihafa dia hitany fa ny Allemagne au travers ny SMA zany hitanay hoe partenaire tsara indrindra araka ny tao ara-famokarana ary ara-faharetana ihany koa satria tamin'ny asabotsy lasa temo no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ity centrale hybride photovoltaïque na ilay herinaratra avy amin'ny teknôlôjia vaovao ity ka ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao niaraka tamin'ny ministra ny angovo sy ny ankoranafo Lanto Rasoelson no nitokana izany tany an-toerana notron'ny ministra ny asa vaventy sy ny ministra ny Hary Andrianarivo. Izany mikasika an'iny fa eo amin'ny pejin'ny kolotsaina kosa indray dia mahazo vahana tokoa ankehitriny ny fiangaliana ny ahisoratra sy ny ahiteny eto Madagasikara. Anisan'ny fikambanana izay manasongadina izany ny fikambanana gasy miantsa maneho ny kolotsaina malagasy ity fikambanana ity amin'ny alalan'ny kabary, ny ahisoratra, ny islam, ny tononkalo sy ny maro hafa. Tanjona amin'izany moa ny fampahafantarana amin'ny olon-drehetra fa manan-danja sy manana zavatra tsara isika eto Madagasikara amin'ny alalan'ny kolotsaina izay ananany rehefa misy ny finiavana ho antsika malagasy. Andeha hoarantsika ny fanadinina izay hoenty ny fanuela randriana tenaina teo amin'ny sariny maminirina razavitsy oarana. Gasy miantsa andeha ndao entiko itety abakabaky ny lahatra iza avana amin'ny rano tsara soratra amin'ny lahatra vondrona mikajy mifampikolo mba ho kanto mifampitaiza mba ho matotra io ny teny faneva entony vondrona gasy miantsa mitaiza ireo tanora ao aminy ny fanehoana ireo kolotsaina malagasy mba hifampitaizaina araka izany ny tena ampisin'izy ireo ankoatra amin'ny fanasongadinana ny kanto. Maromaro ireo tanora ny vondrona ao amin'ny gasy miantsa izay samy manana ny talentany avokoa. Ao ireo mpitantara angano, ny mpanao slam, ny mpikabary ary ny mpanao tantara an-tsehatra. Maro ireo tanora nanomboka irina amin'izy tony ary manana talenta tokoa saingy mbola olana hatraminy tsy fahampiano ivitoerana mampianatra manokana izany eto Madagasikara. Dia vondrona gasy miantsa zay manana ny faneva na slogan amin'ny teny farantsay hoe mifampikolo mba ho kanto mifampitaiza mba ho maty. Izany hoe vondrona izay olona atao anatin'ny fikambanana maro isan-karazany no mivonjona ao anankiray. Misy ao ny mpitantarangano, ny mpanao slam, ny mpanao tononkalo, ny mpikabary ary ny mpanao teatra.
mivondrona izahay raka ny tegna teo dia manao zany zay hetsika mba hoe ampisanasa avy ny kolotsaina malagasy sehatra iray izay efa andrehetra makafy ny kolotsaina malagasy ny gasy miantsy miriarifa malagasy nitsika dia vonina isendra iary dia miraso an'ireny tanora izay miangaly ny kolotsaina malagasy ny etiparazana ireny ihany koa izay eto amin'ny RTV ary mampirisika ihany koa antsika malagasy satria ny basy tsy mipoaka didin'ny vanja ny akoa tsy maneny didin'ny fisoko farany fomba malagasy no very anjavana dia didiko sosianao izay mitondra ny anarana hoe malagasy tapitra ny fampalalambavao antsika mankasirika antsika rehetra tompo kilasy tombo vavy niaraka taminay hatramin'ny farany azo adino ny fandarana mpandresy aorianan'izao fampalalam-bavao izao aorianan'izay fandarana mpandresy kosa dia isy ny fandraisantsika ny vahiny koa hainina rivo lala ao anatin'ny fandarana honneur magazine mametraka mandrapitafa ao amin'ny rapitso inday ary tompo kilasy tompo vavy